tenin'Andriamanitra zay tiako zaraina indray ankehitriny dia ao amin'ny Korintianina voalohany toko 7 dia ny 9:10 dia izao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe moa tsy fantatrareo va fa tempolin'Andriamanitra ianareo ary ny fanan'Andriamanitra mitoetra ao anatinareo. Fanambarana lehibe izany. Fantatrao ve fa raha mino an' Jesosy Kristy ianao ary nanolotra ny fiainanao azy dia izany no fiantson'Andriamanitra anao, tempolin'Andriamanitra ianao. Zava-dehibe ny andrenesanao izany indray ankehitriny satria izao ny antony ny fiainantsika ety an-tany dia misy ady sarotra indraindray zay tena ilana famonjena avy amin'Andriamanitra ary ilana ny fampahirezana avy amin'Andriamanitra. Eto anefa dia maneho amintsika ny tenin'Andriamanitra fa ny fanan'Andriamanitra dia tena ao anatinao marina ary tena ao aminao, tena tempoliny ianao, zany hoe miepozeny fanan'Andriamanitra toy izao zany ny fiainanao raha ny tena tokony ho izy, zany hoe tena ao anatinao. Araka ny tenin'i Jesosy Kristy hoe raha misy tia ka mitandrina ny teniko Jesosy dia ho tia azy ny ray ka ankao aminy izahay dia honina ao aminy. Zany hoe vokatry ny finoantsika an' Jesosy dia fanekentsika azy teo amin'ny fiainantsika ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika ary ny fitandremantsika ny teniny dia lasa fonenan'Andriamanitra isika. Mandehandeha eny amin'ity atao hoe lalana isan-karazany ianao zany manomboka izao dia tadidio fa fonenan'Andriamanitra ianao. Ao amin'ny Efesianina izy toko 2 manomboka amin'ny 9:7-10 ka hatramin'ny 9:12 dia izao ny ambarany hoe tsy mba vahiny sy mpivahiny intsony ianareo fa tompo tany piray lova amin'ny olona masina, ankohonan'Andriamanitra, fonenan'Andriamanitra amin'ny fanahy. Zava-dehibe zany ry havana. Mba efa nieritreretinao ve matory amin'ny alina ianao dia izany manao anao, fonenan'Andriamanitra ianao. Ao aminao zany ny adresin'Andriamanitra. Mova misy mahafantatra ny adresin'i Jesosy Kristy? Nafony tetỳ tany ara Jesosy dia tsisy nahafantatra ny adresiny. Fa androany ny zavatra mahafaly lehibe izay tiako ampafantarina anao dia ny hoe raha mitoetra ao amin'ny Kristy ianao, mitazona ny tenin'Andriamanitra ianao, mitandrina izany ianao ary tena miorina ao amin'ny tompo ny finoanao dia fonenan'Andriamanitra ianao, ao aminao ny adresin'Andriamanitra. Haleloia be zany ry havana. Ary tsy vitan'izany ihany fa tiako indray koa no mampatsiahy hoe ao amin'ny Romanina toko 9 dia ny 9:9 dia milaza Andriamanitra fa ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahitsika fa mpandovan'Andriamanitra isika, piray lova amin'ny Kristy isika, mpakahalan'ny fahotana isika, tsy tia maizina intsony ny faharatsiana isika. Ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahintsika hoe isika ny tompon'ny fandresena raha misy ny ady. Ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahintsika hoe isika dia tsy manan-java mahory amin'izao fiainana ety an-tany izao ary ao ambadika izao fiainana izao ihany koa dia manana ny lanitra izay ho novaintsika ary ny lanitra no fonenantsika. Ny fanahy dia miara-milaza amintsika hoe ianao dia ambony noho ny fanapahana rehetra sy ny anarana rehetra izay tononona tsy amin'izao fiainana izao ihany fa ny amin'ny ho avy koa satria lay Kristy izay ambony noho ny anarana rehetra miara-miafina, miara-napetraka aminy, miara-miafina aminy ny fiainanao. Ny fanahy no miara-milaza amin'ny fanahitsika fa ny fanjakantsika dia any ambony. Ny fanahy no miara-milaza amin'ny fanahitsika fa isika dia nara-napetraka amin'ny Kristy any an-danitra eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra hoe any ny fiainantsika miara-miafina amin'ny Kristy. Raha iseho fiainantsika dia hitovy endrika aminy isika. Ho hitantsika izy hoy Jaona na any amin'ny Jaona voalohany toko 7 dia izay tena endriny tokoa ny fanahy no miara-milaza izany amin'ny fanahintsika. Ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahintsika fa isika dia fampitahorana ho an'ny Satana, fampiroroana ho an'ny Satana. Ny fanahy dia miara-milaza amintsika fa isika efa nampanikeny ambany tongotritsika ny zavatra rehetra. Mandehandeha eny amin'izao tontolo izao isika, anatanteraka iraka, anatanteraka baika, anatanteraka ny amin'ny antony namoronan'Andriamanitra antsika dia miara-milaza amin'ny fanahintsika ny fanahy masina, miara-milaza amin'ny fanahintsika ny fanan'Andriamanitra hoe
isika dia mpiara-mandova ny Kristy. Zava-dehibe ny andrenisanao izany androany. Tonoiko amin'ny fiainanao androany ny faherezana, ny fahombiazana, ny fandresena satria ny fanahy no milaza fa anao izany. Raiso izany tenin'Andriamanitra izany a.